Iza tompo ao anatin'ny tebotena. Aoka ho hisy fiadanana avy any an-danitra irotsaka ao anatiny. Aoka ho hisy fahagagan'Andriamanitra anaisotra ireo olana rehetra sy ny teboteny. Azy rehetra marary tompo sy tranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Tenena aminay androany mampianara anay fa vonona zay Jesosy miaino anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samy mahazo toerana rehetra. Mba teneny kely eo lagaikinao anao fa rao tsy mahafanao mitsikitsiky hoe. Anao mitsikitsiky hoe. Taovinao fo. Ampahirezy kely ny mandeha ny ao ambadika anao moa tsy mamahay mitsikitsiky hoe. Tainy Jesosy ianao. Fiadanan'ny tompo any amintsika rehetra. Amen. Amin'ny androany ity dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga soa ianao atoziona. Fiadanana ny ho anao. Ary mino aho fa ampandresy anao Jesosy niany. Mba arabao kely eo lagaikinao misaotra hoe ny mifatongavanao hoe. Amen. Ny zavatra ho azavaiko anao eto androany dia ireo zavatra tsara ho fantatrao. Tirenan'izany lagaikinao misy zavatra tsara ho fantanao io. Amen. Amaky ny soratra masina antsika amin'ny filazantsarany John toko fahasivy ambin'ny folo. John toko fahasivy ambin'ny folo ho vakitsika manokana andininy favalo amby roapolo ka hatramin'ny fatelopolo. Jean 19 28 à 30. Tainy Jesosy ianao. John toko fahasivy ambin'ny folo andininy favalo amby roapolo ka hatramin'ny fatelopolo. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra. Laza hoe amen. Rehefa afaka izany dia fantatry Jesosy efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay. Mba hatanteraka ny soratra masina dia hoy izy mangetaheta. Ary nisy bakoly feno vinaigitra mipetraka teo. Ary nisy sponge feno vinaigitra notohizany tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vava. Ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny ainy. Laza hoe amen. Alleluia. Jereo tsara fa naverin Jesosy ny roa mihitsy ny moa hoe vita. Tare voalohany izy miteny hoe vita. Mamarana ny verset koa ny veriny koa hoe vita. Ny zavatra anankiray mila fantatrao voalohany indrindra fa efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Anao ve mba misy fotoana mba resy lahatra amin'izany? Mba misy fotoana ve anao mba vavinandiniko hoe iraha jiaby reto hoe efa vita. Fa ny ahafahan'le izy tena ho lasa zava-misy dia ny fononao. Izany hoe maro amintsika ny milaza fa mino filazantsara. Mino an'Andriamanitra. Nefa mbola misy zavatra be da be tsekeny saitsika. Ohatra zao mandalo tsifisimola ianao. Mino ianao fa Jesosy efa nampanan-karena anao. Fa rehefa tonga aminao ilay izy dia zao tsy tapitany ombako. Zay ny tena mahasarotra ny fiaratsika amin'ny tombo io indray. Rehefa tena mifanena amin'ilay izy ianao indray tadiparitaka ely zay. Raha mpahirezy ohatra zao anao ohatra ny mandray ihany. Zany moa izy io. Amen. Fa rehefa miatrika an'ilay izy ianao ohatra tadipanika manoloana ny zavatra azy. Dia lasa miezaka mafy mihitsy ianao. Nandray raha mana sasanasa mitotototo mafy mihitsy mba hovany fiainana. Ary betsaka ny olona tafiteny mihitsy hoe leony amin'ny fiainana hono izy. Za hitanao pastera leony amin'ny fiainana koa. Tena leo za pastera ozy sasany. Lasa feno fanameloan-tena any anatiny. Hoe mety mbola misy zavatra tsy vitako dama. Za ngamba mety mbola tsy tanteraka. Za ngamba mela mbola zao. Ny tena mampalahelo dia lasa tsy mivelona ntsony atsika ny amin'ny zavatra efa vitan'i Jesosy. Ary
Ary zany afaka mahatonga antsika mandalo problème iny. Mahatonga ny finoanao itony. Ka raha ataonay reto tsy lasa ray aman-dreny foana, tsy lasa pastera foana fa mahatonga loatra problème efa niaignanay. Dia nahita zay expérience fa na mahatomboky be karakory io à gauche à droite. Vitan'i Jesosy foana magniboka. Dia zay ny asahinay mampahirana anareo. Zay ny asahinay mijoro foana eto manoloana. Misy demoniaka hoentina aminay mijoro foana zay hoe resy. Satria efa nisy bebe ny taloha fa resy. Ary tsarovy fa tsy ny problemenao akory ny farany goavana ambony tany. Rehefa fa le nilaza anazy fa farany mafy mihitsy no niresen'i Jesosy tsy inona fa fahafatesana. Iny ny tegna nanaporofony Jesosy e. Hoe tsisy zavatra tsy azo resena zany ambony tany ity. Nisy fahafatesana teto fa niporofony Jesosy fa azo resena ny fahafatesana. Ireny zany mila itodianao kely hoe neny Jesosy ary ne fahafatesana. Fa ny anaty microcrédit. Neny Jesosy ary ne fahafatesana fa ny anaty vadomatiky. Eo zany anao manka référence dia hitanao fa mora aminao ny hiala anatin'iny. Hainy Jesosy ary. Izao ny zavatra anankiray tiako ho fantanao ihany koa fa raha misy karazana problème naventy be teto ambony tany dia tsy inona fa ny fahotana. Ota. Satria io no mitondra ny fahafatesana. Atsika olombelona nefa tokony mandy zany raha nanamboaran'Andriamanitra antsika tany amboalohany. Tsy nanamboatra olona Andriamanitra mba ho faty. Fa natonga fahafatesana dia ny ota. Ota. Dia lasa tafiditra daholy raha tsy manjary. Lasa marary ny olo, lasa misy an'izao ny olo, sy sisa. Satria ny ota tsy inona fa fiainan'ny devoly. Misy fiainana anankiroa moa teto ambony ty tany. Fiainana anankiray voalohany fiainan'Andriamanitra. Fiainana anankiray faharoa fiainan'ny Satana. Ny fomba anankiray hidirany fiainan'ny devoly agnatina ora raiky dia fahotana. Rehefa te hiditra agnatin'olo Satana tsy afaka magnano forcé izy. Fa ino raha ataony asainy manota fotsiny ianao mba hatongavan'le virusinazy agnatinao. Mba hatonga le fiainan'ny devoly mifindra agnatin'olo araiky dia asainy manota io. Zay mahatonga Baiboly milaza hoe fahafatesana no tambiny io. Fa iny Jesosy anie zay rehetra mandreny zany afaka. Ary io no zavatra mampisaraka ny olombelona amin'Andriamanitra. Rehefa nefa raha anao miaigna amina fahamasinana, miaigna amina zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra, reninao mihitsy agnatinao fa misy fiainana fahafatena hoe mahery be zany. Fa vo iny foa fotsiny anao na vo tsipoko fa hotapaty amin'ilay tena mihitsy. Na tsipoko. Na kitikitika. Iny zany ianao fa lasa tafanota. Na kasikasika ota, reninao agnatinao fa misy raha mahavesatra. Mavesatra na raha jiaby ataonao ka raha mavesabesatra zany. Izy io rehefa ny ataonao fa tsy mety amin'ny vatananao. Tsy mety amin'ny menomeninao. Tsy mety amin'ilay fiainana ao anatinao. Dia izay zavatra zay ny afetseny Satana. Amporosiny ianao manao le fahotana. Ary mahagravy anazy ny fakapanahy moa tsisy raha ratsiratsy. Satria izy koa anao kay ilay ny fanamina vongampaty zao tsy possible. Fa io misy vato be hono dia vangatra aminareo rambesiny sa tsy rambesiny tsy fakapanahy. Fa ny atao hoe fakapanahy dia le zavatra mety aminao. Zavatra tianao. Zavatra tsara. Fa tsy possible hoe alaina fagnano dia nasivana ovotro, miaro angivy dia nasiana margozy. Dia mitondra mbavaka mihitsy ny Andriamanitra arô zavatra andramindrano margozy, angivy, ovotro. Tsy fakapanahy. Fa ny afantaranao afakapanahy izy mety aminao mety zay ko mba kontroliany agnanakory iny le fakapanahy. Azonareo zavatra tiako ambara. Io nefa ho zateo mampisaraka olombelona amin'Andriamanitra.
Jereo tsara fa Satana tsy mila miady aminao zany raha tia nimbanao. Satana tsy misy bata aminao zany hoe ahoana? Laitra. Satana tsy mila miady aminao zany rehefa tia nimbanao. Fa inona ny zavatra ataony? Asainy manoto ianao mba ahafahany midomina. Asainy manoto. Satria raha voa infazana ianao manota, le fiainana anazy mihitsy izy tavela aminao. Dia ao amin'izay anao domine. Eo amin'izay anao domine. Dia jerevanao le olo magnofo ratsy. Jerevanao le olo misy raha hafa vao mitsanga fiainana. Ny antony, avy nasainy Satana nanota izy, mba nahafahany Satana nametraka fiainan-demonina tagnatiny tao, dia après n'igny amin'izay izy midomine Satana. Io zany tady tsara, fa raha manota anao tsy manana problème ny Andriamanitra, fa anao no manana problème. Jereo rehefa nanota i Damaseko, nga Andriamanitra nanana problème. Fa izy ihany nanana problème. Raha saina hijery anazy rehefa marao. Ka tokony nanata. Nanino marao? Mibolaka zata, mibolaka. Izo marao sy nivolana taminao fa mibolaka. Anao parao sy manatsany marao. Izy ihany nahita problème. Ka raha anao manota tsisy olo mahita problème na koa anao. Fahotagnanao zao tsisy kadraikany aminamitsy. Nambaza kasotenda ndraikindraiky mivolana. Anao mitsinjaty. Anao ihany miaigny fiainananao misafotifoty. Anao ihany miaigny blocagenao. Anao ihany miaigny zay zavatra hafa nataony. Samy miditra zay nafafa. Tainy tompony ino. Ny olombelona farak'izay intelligent eto ambony tany. Jereo fa safoka amin'ny Satana ny andeha andavo anazy. Tsy resy mihitsy. Satria raha nisy olona intelligent indrindra namboarin'Andriamanitra tsisy ankoatra ny Adama. Adama ne grave. Tamin'io tsisy école de prophète. Fa vitan'ny Adama ny discerner hoe izy koa fikarakarany izy voambory anarany. Izy koa fikarakarany androngo anarany. Izy koa fikarakarany tanalahy anarany. Enjana ne zany. Hoe anao tsara nahita an'ireo biby reo. Anao tsara nahita an'ireo zavatra reo. Fa nanefa fotsiny izy nandalo taminao. Efa vitanao nanome anarany. Intelligence ny anarany. Izy olona farany zay nanana pahaizana indrindra teto ambony tany. Satria izy zany no nanome anarana ny zavatra rehetra. Ka olo karaha ery Adama reny zany raha tena dininao sarotra be ny mandrava anazy. Sarotra be ny bloqué olo karaha Adama reny, bloqué ny dossier n'Andriamanitra. Bloqué demande d'embauche. Bloqué na zao sarotra be. Tsy possible amity. Fanatao anatin'ny sainy devoly dia hoe ahoana no ahafahako mampiditra ota anatin'ny Adama. Tsika dia zany zavatra anao zany. Raha anao amin'ny fahalalana izy zany sarotra be amin'ny devoly dia sehosehoanao zany. Anao ke tsy azona mitatahorana zany satria mafy be. Anao ke tsy azo memena saina amina vavabe sy namana zany satria tsy afaka manao zany. Fa ino izy nao ny zavatra mila tandremanao rehefa dia hiataky anao izy. Mandinika zany izy amizao hoe ahoana agnasako viavy mbo manota. Ahoana agnasako lehilahy mbo manota mba ahafahako midomina anazy. Satria izy koa fampianarana azy izy amizonao izy fa tsy hainao rakorany. Anao zay menina ananjy mafy be zay. Karaha ny amina anao. Ataonanao. Raha i Jesosy anenao. Amen na? Dia hitany fa sarotra be zany nanao any Adama. Dia izy nyapaty tamin'ny alalan'ny Eva. Ka mba mitandrema ihany nareo biako fa anareo reo moa ko tia mikorana. Tia miresaka. Dia jereo fa ny fomba nahafahany Satana niataka ny Eva voalohany dia tamin'ny alalan'ny resaka. Ako rin blandingin. Fa grabe no raha tena mandinika no mba karakory zany naaiza ny Eva nikorana tamina mantigoro. Enjana ny zay natonga nany volana dia mandeha iny hoe anareo viavy reo mahay mikorana amin'ny raha tsy mivolana.
may magtitiny raha mona. Reo zao voajery elaela dia efa misy sary agnaty saiko. Tezy. Voajery elaela foa reo viavy reo tonga dia misy cinéma rixe zany akao. Ay ny tompony nareo vehivavy. Ary za dia tegna vatovava mihitsy tsy tafiteny ry andro reo tsy fanaka malemy zany. Fomba fitenenana foana fanaka malemy. Malemy mo raha vita mitondra kibo sy vola. Malemy mo raha vita ngenjaza. Na an-tegna izy foana kofa nahazo raha mafimafy arivo agnaty kibo zay. Sahirina anao maninany. Manenjareo raha sy volana tako igny, aheny zareo vidy zareo mbola belibelibelo. Amen. Mohala mankarizahana foa zareo ba. Tahitoko alelo. Agnatin'ny sy volana koa mbola voro manjareo ka raha mivontotra eny. Faprezy mbola. Ay tumpany nareo vehivavy. Tsy malemy zany nareo fataola. Aiza anao fahita lehilahy vita sady teza, mahandro, manadio trano. Lehilahy vao zaza mitomany androany zankanao dia mbola mampalina. Fa i madama mifoa mikarakarana. Ary izy mbola mifoa manendregna be koa mareniny ikarakara sakafo hoaninao. Malemy mo reo ngany. Tain'i Jesosy anenao. Tain'i Tompo ianao. Tain'i Jesosy ianao e. Alleluia. Dia hitan'ny devoly fa sarotra be nandeha nalavo any Adamo dia i Eva no nalainy fanahy. Dia i Eva amin'izay no niteny tamin'ny Adamo hoe Seria. Tsy mangely izy. Sakafo vanao Seria. Dia ny sakafo legia. Ay Tompo anenao. Dia jereo fa voatafiditra ny ota. Erany teo momba ny Adamo izy. Erany. Tsisy zavatra hafa nataony fa ota fotsiny nampidiry. Ka mandinia kely zany tsy andro any ariva. Hoe nanomboka teza moa i probleminao. Inona tokoatra moa no tegna fototra ny engany izy. Matetika izy io ota foana ny androany. Dia jereo fa nisy toerana nametrahana an'izy ireo teto. Ka ndraindraitsika io misy toerana tsy tokony hipetrahantsika io toerana hipetrahantsika amin'izao io. Fa vokatry ny ota dia tsy maintsy déplacena akagny malona. Fa raha tapa-kevitra ianao manomboka anao ny ariva iova ho averin'ilay tena izy ianao. Alleluia. Tamin'ny menarana izy laza hoe kibonao izy nandehananao ary vovoka ny fihinanao. Tonga tamin'ny Eva indray ny lehilahy izy nanterany fandrinao rehetra. Ary rehefa hiteraka ianao dia efa horina ny tera rehefa tany am-petro. Vao antony mama. Alam ko ni halako kaya. Hindi bisa balbalan tawag. Natin ko din daw. Velo nga rin biyaban siya. Tayo Jesús sino. Amen. Kung matang niya daman rin, tingnan siya mo tawanoz ni nananawan. Never taluan in siya. Mandiwas raja. Never na detewa za letrane, diri fabola na munu bibele manut. Di lusaruman tamnut ning bibi ningat deriva. Ana de gosar mo zany fafambaraka tsy maintsy navoaka tao edena zany. Zany ngery avy magravy ny ota io. Magnano am'izy mora.
Anota zany vetivetsany dia vitanao. Fa ny vokatry ny ota sarotsy be manao foana anazy. Ka raha mbola azo atao ihany mitandrema mba tsy hisiana ota amin'ny fiainana. Tain'i Jesosy anenao. Satria rehefa tafiditra ny ota dia tsy afaka miaina tamin'ny fiainana normalina intsony ny olombelona. Marina fa mbola niteraka da mampiray izy amin'ny nanota. Teraka izy resiena. Mbola navita ny asa. Mbola navita nananana zavatra maro isan-karazany. Fa ny ravatsy kelikely ny zavatra rehetra satria misy ota tafiditra. Mety miaina ny ano miaina. Nefa olo tokony miaina ela be. Nanomboka nisy aretina. Iny nanafatrafarako atsika hoe ny fahotana io zany karaha ataona cancer. Ny cancer efa anatina vatan'olo 7 taona vao fantatra hoe cancer. Dia ohatran'izany koa ny ota. Possible anao mbola milaminy tsara anao, mbola milibaliba. Raha mosenao aby tsy mahafantatra anao. Fiaraha-mivavaka mbola magnano hoe biblesse. Fiaraha-monina mety mbola magnaja anao. Fa avy ny fotoana avy ny lera fantatra amin'izay le maha-cancer anazy. Azonareo ve izy? Izy ny resako tany amboloany enao ihany ny indrindra mivokatry ny ota nataonao. Andriamanitra tsy manana problema mihitsy na manota anao. Fa fantanao hoe fa anao ihany indrindra. Jereo teto raha nanota Damaseko. Andriamanitra ve nanana problema? Tsisy raha niova ma-Andriamanitra anazy. Tsisy raha mikorontana an-tandanitra tao. Fa izy ihany no indrindra anazy. Tain'Andriamanitra ny Alleluia. Zay no mahatonga ny olombelona rehefa lasa miaina tamin'ny fiainana devony. Zay nahatonga ny faharatsiana teto ambony tany. Lasa misy olo mamono olo. Vokatry ny fahotanan'ny Adama daholo nahatonga ny Kaina namono ny Abela. Lasa misy raha tsy fahita. Anao mandinika amin'izao andro iainantsika zao misy zavatra isan-karazany tsy ampoizinao amin'ny trano. Misy an'izao ndraiky aty raha vitany ino zany mahatonga zay dia ota. Ota mahatonga an'izany. Ary zay no nahatonga ny olombelona lasa voafetra ny zavatra vita. Fa talohan'ny Adama mbola tsy nanota na vita zay tiany atao izy. Ain'i Jesosy anena. Ka nendray tsika vokatry fahotana io na dia tianao ny tsara satria fa le ratsy zay tsy tiantsika no lasa ataontsika. Zay le herin'ny ota dia mititro anaty. Fifiry amintsika moa efa mieritrery zaraka hianga sigara, zaraka fa tsy nantoakatrona, zaraka fa tsy zao any, zaraka fa tsy zao any. Tafanao andry fo manao satria misy an'le herin'ny ota anaty eo. Maheno tsara hoe tsika le mibonibony ambadiky poto eo. Da iny tompony eny. Ka izay indrindra no nanirahana ny Jesosy hoeto amintsika. Ny tegna antony nahatonga Jesosy teto an-tany dia mba hanome antsika an'ilay fiainan'Andriamanitra. Izay le zavatra tegna tiako ho fantanao niany. Le zavatra tsara ho fantanao. Hoe ny tegna mission Jesosy tonga teto tsy hoe andeha hampifalifaly anao fotsiny. Tsy hoe andeha hanalatrosa fotsiny. Fa misy transferna fiainana avy amin'Andriamanitra napetraka anatin'ny olona izay nandehan'i Jesosy. Zany rehefa mahatonga ny olona manana an'i Jesosy lasa olon-kafa tantera. Ary voasoratra any anaty Baiboly hoe raha misy izy olona ao amin'ny Kristy olo-baovao izy. Ino mahatonga ny olo-baovao lasa mitondra fiainana hafa izy. Amosaviana fa tsy mandaitra fa mosaviana. Ozomina tsy voaozo. Aility tsy azo aility. Asian-dratsy fa tsy mandaitra satria mitondra fiainana hafa izy. Alleluia. Tain'ny tompony ianao. Alleluia. Amen. Tsy afaka manana ny fiainan'Andriamanitra io tsika rehefa raha mbola misy ota anatintsika. Ka androany hariva zao dia te-hampandiny tegna tsikatsikiraiky. So dia mbola misy mikajy avao. Isaraho androany. Na dia mbola tsy mifaraka raha toroteny manombosaty miresaka manomboky ny anja Jesosy hisaraka amin'ny fahotana. Alleluia. Manomboky ny anja Jesosy andeha mahitsy ao an-trano.
isafidy hoe za mba iaigna amin'ilay fiainan'Andriamanitra. Amen. Amen. Io zany tadidio tsara fa na dia vao omaly azy ianao no nanota andeha ataoko eo ohatrany hoe vao avy niady tamin'ny vadinao anao ke tonga iny dia tsara ovy a fa mbola azon Jesosy avelany iny koa. tenena amin'ny olo mariny ianao mihitsy mety mbola vao avy nantsiniky mihitsy ko ianao fa mbola azo avela hoe mielokao zao regninao ve zany zay le zavatra mila fantana. Mbola manana famelan-kely koa zany olo matoy izy mbola veloneny mbola afaka mahita ny masony ka afaka miteny ny vavany. Apetrao fonao ny tagnanao zao hoe ray masonao miaiky ny eloko rehetra miaiky ny fampisoko rehetra mandrafo amiko diovy amin'ny ranao a Jesosy mamelamy eloko toko fa foany amin'ny bokin'ny fahafatesana nenahy fa soratany amin'ny bokin'ny fiaina manantena Jesosy fa matoay ianao mba ho famelana ny eloko mino atoko ny amin'ny fitiavana maro afao amin'ny fahotako rehetra esory atao anaty miota raha io ary manapa-kevitra ny andeha mahitsy eo anatrehanao mehoera mefasoavana mba tsy anotako aminao misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Za milaza aminao fa voavelany elokao voasarona ny fahotanao fa ho Jesosy atao nanariva hoe amin'izao sisy zao aza manotany tsao. Amen. 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 Tain'Andriamanitra ianao tain'i Jesosy ianao ka ny ota zany riavana tsy inona fa hery ratsy avy amin'ny devoly hery ratsy zay ny ota hery ratsy lasa manana force ratsy ianao zay mahatonga anao sasa fotsiny kosa tsisy raha tahorana satria lasa manana hery ratsy avy amin'ny devoly. Amen. Tain'ny tompony ianao hoe ny ota zany tsy zavatra hita maso fa zava-panahy. Hitanao tsara ny olo mandenga ny olo mangalatra tsy ota anaran'ireny fa manota manota tain'i Jesosy ianao raha dika zany dia magnatanteraka ota raha anao koa zany mandenga magnatanteraka ota raha anao zany mangalatra magnatanteraka ota fa ny ota zany raha tegna azavaina amin'ny tegna heviny arabaky teny dia force anankiray zay miasa ao anatin'ny olona force fa io force io ampiasain'ny sasany manano raha zay ny tiany atao ao ny sasany mamono olo mihitsy ao ny sasany mety tsy hoe inana anjaranao manohy anazy anatetitrinao fa zay ny atao hoe ota jerefa zay fomba rehetra nampanotanao dia tsy inona fa nanafaizana ny devoly tao manomboka tamin'ny loha tana vatana tongotro jiaby nanafaizana ny Jesosy tao zany hoe Jesosy Kristy zany efa nitondra ny tanà zay mahatonga Baiboly milaza fa tsy misy ozy izy fanamelohany izay rehetra ao amin'ny Kristy. Zavatra mila ho fantanao koa zany rehefa tena azonao antoka fa efa ao amin'ny Kristy ianao io na inona ino zavatra vitanao tany aloha azo avelany eloko tain'ny tompony fa nendray tsy tena magna dia efa mivavaka eo mbola mijery fa mety mbola zale tiako mety zale aza toizana le nanino hoe mba ovao amizay le fandinianao ny tegnanao ny fijerinao fandrimanitra toko be fitiavana sady mpamelay ka raha olo tena hoe manompo an'Andriamanitra nefa tsy manana famelan-kely koa zany tsy tegna Andriamanitra ny baba zay rehefa ny mahatonga anay reto na fa avy nagnino taminay anao na avy nagnino taminay anao mbola vitanay mamimby anao satria renay le Andriamanitra anatinay miteny tiavo izy fa maty ho anazy tain'i Jesosy anenao tain'Andriamanitra ianao io hoe alleluia. Tsy misy
fahotan'olombelona ka tsy nentin'i Jesosy. Ary tsy misy koa fahotan'olombelona ka tsy azo avela zany. Mpandainga zay milaza an'izany. Ny fahotana rehetra dia azo avela daholo ankoatran'izay tsy mibebahanao ihany. Zay ihany tsy azo avela. Tenenao amin'ny akaikinao tsara mifantanao hoe zany. Fa filazany tsara hoe zany. Amen. Tsisy. Mety tenenao za pasteur avy nanalaza zany. Mbola azo avela zany izy koa bebakanao. Za pasteur avy nangala badin'olo. Mbola azo avela zany. Akory pasteur za avy nangala. Mbola azo avela zany. Ao amin'Andriamanitra zany tsy misy fahotana tsy azo avela zany. Ao ka hieny tsara ianao androany. Tsy misy fahotana tsy azo avela zany amin'ny Jesosy. Raha mbola velon'aignanao, mbola mahazo famelan-keloka anao. Fa sanatria kosa maty tapoka. Sarotsaro milazana famelan-keloka anao. Tain'ny tompony ianao. Tain'ny Jesosy ianao. Tain'Andriamanitra ianao. Alleluia. Amen. Manomboka androany raisy Jesosy ny tomponao. Raisy rano Jesosy anadio anao. Amen. Tain'ny tompo ianao. Mba averen'kely tenena amin'ny akaikinao tsisy fahotana tsy azo avela. Ankoatran'izay tsy mibebahana. Amen. Mitsangana moramora ianao mitoerana misy ianao. Dia mba apetrao amin'ny fonao ny tananao dia manimboenao amin'ny tanisa ataoko moramora sy fikirinin'olo. Sambola amin'ny avinan'olo. Apetrao amin'ny fonao. Za Jesosy ema dia mifona aminao za. Ny amin'ilay karan'izao, ny amin'ilay karan'ity. Azo fananiwa zasina feo mihitsy. Ao anatin'izany feon-kira malefaka zany samimba mamerina ny nahandry zany tompo hoe. Dia tadidio magnatany mihitsy fitadidiana avy amin'ny fanamasina. So dia misy fahotana mbola tsy mibebahanao fa nafelonao. Satria ny Baiboly milaza fa izay manafina ny fahotana ozy tsy ampiny fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famonjena. Mety ninao le faran'le mamenamena tsy teneny mihitsy Jesosy io. Nenany mamenamena tsy korekin'olo mety manan'olo. Fa izy ity niany hoe tsy maintsy ataoko reninao. Satria ianao na hiteny an'izany ianao androany hariva na tsy hiteny efa fantatra Andriamanitra. Samimba mitomisy aza manamelo-tegna fa mibeba. Teneno amin'Andriamanitra. Lazao amin'Andriamanitra.
Jesús, isinua, hai saludisisana. Atau kemuntar nung aku udah berenin Jesus yo, ni beba kamnawan donen, sto berenin nira, manulti nawan. Juvia meranawa Jesus yo, fafom ranom fautakret, onka jiwa nyale donen, onka mau vera niya, tapake ka Jesus yo, fatsa mir na itu, siya nung sabat mapalino na itu, respon ruang fanal hide bar, itu itu na, sota Jesus yo, suratan yang bukan fena na, uvong ni fena tuko, amnena Jesus, amen. Mazutwele mlitwitele no. Zeni mtu natsiketi tunuani, minofa na ashlishti no. Binza batanga futufaru kunowe, aza manuta itsu. Mandan nito muntan leo. Spagano mtu na yalana wetu. Karasanga jinvaba, awanatri no bolang nyenge nga tinafautan. Nutunga tisosi ng roland. Natunga niyaw snow. Anagurri noe. Wensa netsike. Manapahin ka. Lasang sisbaran ng dinatsikang bababisa nang nivat sika bira sa natitsim pepat. Manresa desisyon ba ang rusong pamarin na Spanish sila.